Niazo ny Afrika Atsimo androany ny délégation malagasy tarihan'ny ministry ny raharaham-bahiny rehefa avy any New York. Fanasana avy amin'ny filoha afrikanina tatsimo Jacob Zuma no antony. Etsy ankilany tsy mbola nody eto an-tanindrazana ireo délégation nakaiky Ndravalomany niona tamin'ny troika farany teo. Tsy fantatra mazava ny antony dio androany. Nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ny ministry ny fitsarana nambarany fa tsy mbola manaiky ny fiverenana Ndravalomany marka eto ny fanjakana malagasy. Azo atao ny manangana ny haute cour de justice na tsy ho feno azy ireo mpikambana ao anatiny. Andramena maro amin'ireo mpanao bois de rose no mialokaloka any ivelany ary tsy nambara tamin'ny fanjakana avokoa ny stock rehetra amin'izany. Niakatra hatramin'ny 900 ariary ny vidiny eny eto Antananarivo. Lasa ny sonovelona avokoa ny omby vokatra izay nieny hatramin'ny 700 ny hena tonga eny amin'ny mpivarotra. Etsy andanin'izay tsy nitsahatra ny hena ihany koa ny kalitaon'ny hena tonga eny amin'ireo mpivarokena efa 2 volana izay. Androany niakatra hatramin'ny tovakena. Karatra mamatsiana ho an'ny mpanao gazety mbola tsy milamina fomba fahazoan'ireo karatra na dia milaza azy ireo mpikarakara fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fikarakarana izany. Etsy ankilany ifandroitana ny hoe eo amin'ny toeran'ny filoha lavitry ny mpanao gazety tsy hitondra fanovana raha kandida mpanjakana no azo izany toerana izany hoy ny kandida Lambo Tahiry Rakotondrina androany. Farany any ivelany tsy fifankazahoana teo amin'ny tompony andraikitra ny vonserana mpiara-monidina Turka sy ny ministry ny atitany ary ny ministry ny fiarovana Frantsay no niteraka amin'ny fisavorotahana ny amin'ny idiran'ny teratany Frantsay telo voatontonona ho mpikambana ao amin'ny vondrona jihadista ao Frantsa. Etsy ankilany efa narisay ireto Frantsay telo ireto amin'izao fotoan'izao rehefa voaroaka tao Turkia. Ny andindinin'izay avy hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. C'est à Tiavnau, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Ankasitrany ianao tomboky lasy tsongo vavy manjohy hatrany ny fahita lavitry ny Cool TV ny fotoana ny fampahalam-baovao izay anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany tsy mbola manaiky ny fiverenan-Ndravalomany marka eto ny fanjakana malagasy. Azo atao ny manangana ny haute cour de justice na tsy feno azy ireo mpikambana ao anatiny. Maro amin'ireo mpanao bois de rose no mialokaloka ny ivelany ary tsy nambara tamin'ny fanjakana avokoa ny stock rehetra hatramin'izay isan'ny nisongadiny ireo nandritry ny fiona ny ministry ny fitsarana sy ny mpanao gazety androany. Fanadetiny. Tsy mahatoky Ndravalomany noho ny tsy fanajan'ny teny nomeny ny fanjakana malagasy. Na tsy misy aza ny fanapahan-kevitra mandrara ny fahafahany miditra eto, tsy mbola iroso amin'izany ny fanjakana. Fotoana ve zao iverenana, efa matoky azy ve ny olona rehefa tonga eto izy fa hitondra filaminana. Tsy saroko mihitsy hoe nisy zavatra ny kely no filoha teo aloha ka no tanterahana fa laviny foana. Raha nanao fanarahana zareo tany amin'ny raha 2002 ka vita soamatsara ny accord de Dakar no tsy pandeha izy tonga eto. Voaingan-taingana teo izy nanao ny fangatahana hoe pour des raisons humanitaires vodiny ny vadiny hitsabony reny narary tokoa ny reny kanefa avy teo dia raha politika no natao miditra ho fidina ho filoham-pirenena no natao.
no mafisy ny ministra ny fitsarana androany fa tsy maintsy mbola ito ny fialokalofan-dravalomanana atsy Afrika Atsimo mandritry ny fotoana tsy voafetra. Efa eo anivon'ny governemanta kosa ny volavolan-dalàna momba ny fananganana ny fitsarana avo momba ny fahamarinana na ny haute cour de justice. Fanambona atao dia hoe hiezaka ampijoro io misy fitondrana ny fandimby teto nandritra ny taona maro de régime en régime tsy nisy nahatsangana an'io fa rehefa tonga ty fitondrana vaovao ty dia natao anatin'ny constitution izy dia miezaka hoe anangana an'io fa le hoe tsy maintsy complet izy amin'ny 20 janvier ndraindray miankina na tsy miankina amin'ny volonté ny fanjakana sambreva volonté-tsika mianakavy no atateraka an'io ara-potoana. Arak'izany azo atsangana io fitsarana io hatramin'ny daty fetra ny 5 janoary 2024 zao na tsy feno azy ireo mpikambana ao aminy. Momba ny rara bois de rose diso ny fanambarana tahiry natao hatramin'izay hoy ny ministra ny fitsarana nisy tahirina fenina ny fanjakana. Momba ireo anarana ny tonoany ny ministra ny tontolo iainana somary manahirana ny fitsarana zany. Quand il a fait cette déclaration, le tribunal n'avait pas encore la plainte entre les mains. Tamin'ny ministra nilaza ireny anarana ireny tsy mbola teo pelatànan'ny tribunal fitoriana. Amin'ny raharaha tahaka ireny, tianay kokoa ireo pelatàna fitsarana aloha ny raharaha vao mivoaka tahaka ireny mba hahafahanay miasa ampitoniana sy ahitana fahombiazana kokoa ary efa noresako tamin'ny ministra ny tontolo iainana izany. Manakana ny tribunal tsy afaka anao ny asany araka ny tokony ho izy zany. On peut travailler plus sereinement et aussi plus efficacement. Mais déjà, j'en ai parlé, j'en ai déjà touché mot au ministre de l'Environnement. Fantatra ihany koa fa maro amin'ireo gros bonnet no mialokaloka ny ivelany ary manahirana ny fanenjehana azy ireny matetika no ny tsy fisian'ny fiara-miasa ara-pitsarana amin'ny Madagasikara sy ireo firenena tahaka ny Dubai, Chine, Singapour sy ny hafa. Fa efa niresaka ny mahakasika ny filoha teo aloha marika ravalomanana ihany sika ho azy ihany ve ny passeport ny fantatra fa niazo any Afrika Atsimo androany ny délégationna malagasy tary ny ministra ny raharaham-bahiny fanasana avy amin'ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma ho an'ireo mpahita tara-pandinika ny raharaham-pirenena hatramin'izay tsindry avy amin'ny firenena vahiny amin'ny fampidinan-dravalomanana no tena votoatin'ny fionanany. Ery ny Rabary. Tsy nandalo teto Madagasikara avy any New York fa avy hatrany dia niazo any Afrika Atsimo ny ministra ny raharaham-bahiny androany raha ny loharanom-baovao azo dia fanasana avy amin'ny filoha afrikana tatsimo no anton'izany. Tsy nisy fampilazana ofisialy hatreto mikasika ity dian'ireto délégationna ireto any toerana ity ary tsy nisy nanome vaovao ihany koa ny teo anivon'ny ministera raha nanontaniana androany. Ety amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny no misy anay amin'izao fotoana izao raha ny fantatry ny azo any Afrika Atsimo androany ny délégationna notariny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Razafitrimo Arsolala taorian'ny fanasan'ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma azy. Hatreto mbola tsy fantatra izay votoatin'ny fifampiresahana nandritra izany fivahinianany any Afrika Atsimo izany. Ny tety amin'ny ministera raha teo tsy nahazaom-baovao mahakasika ity fivahinianana ity. Isan'ny misarika ny sain'ny mpanara-baovao maro ity tampotampoka nataon'ny ministra mpiandraikitra ny diplomasia malagasy ity, indrindra taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny alatsinainy teo fa anampy azy amin'ny fiverenany eto i Afrika Atsimo amin'ny alalan'ny SADC. Raha ny loharanom-baovao ihany koa tsy mbola nody eto an-tanindrazana ireo délégationna akaiky Ravalomanana niona tamin'ny troika farany teo hatramin'izao. Ho an'ny Remy Rajarzafy tsindry ataon'ny Afrika Atsimo amin'ny mpitondra ankehitriny no anton'izao fanasana izao. Efa lasa affaire d'État zany mialatsiny amin'ny frontière raha-panjakana zany matoa ministry ny raharaham-bahiny sy ny filoham-pirenena any Afrika Atsimo no hiona raha tsy efa miona amin'izao tsika miteny zao amiko zany dia zao raha ny Ravalomanana président Ravalomanana io tsy ireo manam-boninahitra mbola hipoka ny hatramin'izay zany hoe ny momba ny todorotro zany zay tsy mbola nampiarina tanteraka zay ny fijeriko aloha. Ankoatr'izay, re ihany koa fa miparitaka ny pomban-dravalomanana marika ankehitriny. Ny sorona tsoisan'ireo afaka miteny amin'ny anaran'ny pomba azy ny maître Yanitra Razafimanatsoa. Inona no anton'izany? Maro kosa ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha no tsy mankasitraka loatra ny hoe ny député Guy Rivre Andrenarisoa hatrany no mitarika ny délégation rehefa iaona ny Afrika Atsimo.
Lafim-baovao afa-kosa indray mpitsara amperina saroa miampy tsara efa misotro ronono iray no nametraka fitarainana teny anivo ny Conseil d'État mahakasika ny fanalavana ny fotoana iasan'ny CSM sy ireo solitena roan'izy ireo anivo ny HCC efa indrono no lavin'ny Conseil d'État ny fitoriana napetraky ny mpitsara Rakotomana James Franklin saingy mbola ametraka fitoriana fantelo ny tenany ho fiarovana ny asin'ny fitsarana sy ny mpitsara ary ny vahoaka malagasy araky ny filazany fanadidiny Iandry Rarson. Tokony noho ny CSM maradalana no nanendry ireo mpikambana roa solitenany eo anivon'ny HCC araky ny nambaran'ny mpitsara Rakotomana James Franklin taminay io tolakandro io satria efa tamin'ny volana jona farany teo izy io no tapitra fotoam-piasana izay tsy azo avozona eo no eo saingy namohan'ny ministera fepetra nalavan'izany. Efa indrono lavin'ny Conseil d'État ny fitoriana napetrany saingy laza izy fa ametraka fanotelony ho fantaterana ny adidiny amin'ny fanomezana asina ny vahoaka malagasy. Nangatahako fanafoanana le didy satria le fanapahan-kevitry ny CSM satria mitsipaka zany lalàna manakery amin'ny feany io sehatrasa io dia nahafahana koa mangataka hoe mba tokony CSM maradalàna no manendry ireo mpikambana ireo satria le CSM amin'izao fotoana efa miteraka olana be ny fijoroany zany ino tokony atao mahatonga anao manao izany? Karaha mahita zany mpitsara misy zavatra fandikan-dalàna zavatra tsy mety amin'ny feonfieritreretany dia adidiny no manao fitoriana toy izao ataoko izao Efa nisy ny tranga tahaka ity raharaha fitoriana ny CSM sy ireo mpikambana solitenany eo anivon'ny HCC tamin'ny taona 2024 izay nahazo rariny tamin'ny Conseil d'État tamin'izay fotoan'izay. Ity tranga kehitriny ity anefa dia tsy mitovy tanteraka ny tamin'ny taona 2024 io satria mazava no lazain'ny ministeran'ny fitsarana ho antony na motif nanohizana ny fotoam-piasan'ny CSM. Effectivement tamin'ny 2002 nisy fahataperan'ny mandan'ny CSM koa. Nisy an'le motif ny ministre amin'izao moa zany dia hoe nisy an'le réforme ny texte mikasika ny CSM. Dia ampiandrasina ary zany ny mandany zareo mandra-pahatonga ny fahatongavan'le réforme. Zay ny antony motif na dia fantatra fa lany ny raha le izy dia fantatra hoe lany ny mandany CSM fa nohon'izay fisian'izay réforme zay no nahatonga azy hoe ny prolonge na le mandany zareo. Raha tsy mangataka sursis à exécution ireo mpitory araky ny loharanom-baovao iray dia mety hahatratra amin'ny enim-bolana vao hivoaka tanteraka ny fitsarana mahakasika ity raharaha fitoriana ny CSM ity. Mangataka ny fitsarana eo anivon'ny Conseil d'État hitaky amin'ny CSM fanapaha-pitsarana aneo marina na didy na fepetra na inona no noraisiny nanendreny ireo olona roa solitenany eo amin'ny HCC mialoha ny hidirana amin'ny votoatiny na ny ary avant dire droit ny mpitsara Rakotomana James Franklin. Andrasandray izany hatretona iverina ny tamin'ny taona 2024 izay antony nandravana ny HCC tamin'izany fotoan'izany na tsy amin'ny tirara fitoriana ny CSM ankehitriny ity. Fanamoaka fanapahana vaovao ny HCC io atoandro io fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna larana fa efitra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra roapolo mahakasika ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika izay nolanin'ny solombavambahoaka tamin'ny ampahany any ny faharoapolo aogositra farany teo. Fivirena fandroany teny amin'ny HCC io no ny antony ara-teknika teo amin'ny fandrafetan'ilay lalàna ireo rafitra misy teo aloha toy ny faritany enina ny faritra 220 ary ny isan'ny commune 557 teo aloha ihany no mbola ao anatin'ity lalàna nambaran'ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity. Ireo famerenana ny isan'ny faritany, faritra ny isan'ny commune vaovao sy ny famerenana izany ara-geografika ary ny sata manokana ife Antananarivo, Sainte-Marie ary Nosy Be dia mbola miandry ny fahavonona ny tolo-dalana vaovao mahakasika izany fanampanazavana vetrany. Le annexe 3 io moa zany io zany no ahitantsika ny liste ireo ny faritany ny faritra ary ny commune eto Madagasikara ary ny antony tsy natafaraka an'izy io tamin'le lalàna tokony araka moa zany mbola nisy zany fotoana nanaovana asa ara-teknika niaraka tamin'ny ministèren'ny habitat sy ny fitsinjaram-pahefana nanadiovana azy satria tamin'izy taty amin'ny antemeram-pirenena tamin'ny fotoana nanapahan'ny solombavambahoaka azy misy ny latsaka tamin'ny commune sasany dia reny zany ny anezahana narenina sy ny diovina commune misy amin'izao fotoana no anatin'io annexe io fa araky nefa iaraha malala dia mpamalao volana
tolo-dalàna amin'izao fotoana zany ny antenimieram-pirenena mba andraisana sy andinihana zany ireo fangatahany commune marobe amin'izao fotoana ny fananganana na ny fanovana ny faritry ny commune sy ny fokotany tsirairay zany zay mandrafitra reny commune reny ka io moa zany mbola eo ampanaovana azy zao ny service tamin'ny antenimieram-pirenena mbola hodinihany eo anivon'ny voamery izy io dia rehefa masaka tsara ngamba vao rafitra ho tolo-dalàna. Fa eo amin'ny pejy toekarena eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka kosa indray amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no ividianan'ny fanjakana malagasy ny fiaramanidina roa ho an'ny kompania fitaterana Air Madagascar raha ny vaovao voaray androany. Fiaramanidina toy ny ahoana hovidiana sa hofaina izy ireo no fanontaniana mipetraka ankehitriny. Ilaina ny fanovana ny fitaovana ampiasaina saingy ny fanatsarana ny fitantanana ny restructuration no maiky raha nambara ny pay toekarena iray izay nanontaniana. Etsy ankilany malona ny etahitany mpanjifa tonga eny amin'ireny agence de voyage ireny tsy ny alehibe ny fiaramanidina no ilaina raha nambara ny tompon'andraikitra iray fa ny tanjany ahafahana manatsara ny tolotra aomenty kompania pitaterana ity. Michel Ranardzon. Tsy maintsy ampidirina ao amin'ny teti-bola-panjakana 524 ve ny vola ividianana na anofaina ireo fiaramanidina ireo. Izy amin'ireo orinasa efa notsidihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no ahazo izany tsena izany. Rehefa mandinina ny 300 tapitrisa dolara no vola everin'ny fanjakana fa ampiasaina amin'izany. Raha ny nambaran'ny pay toekarena iray, ilaina ny fanampiana ny fitaovana saingy ny fanovana ny fitantanana na ny restructuration no tena vaindondrara amin'ny fanarenana ny orinasa tahaka ny Air Madagascar. Fomba voalohany zany angambany fanarenana ny orinasa ohatran'io zany dia voalohany aloha zany zay teneniko teo zay hoe ampitomboana zany ny activité ampiana zany ny moyen ampitanana dia fomba faharoa indrindra fomba faharoa dia hoe eo amin'ny ohatra hoe zany hoe fanatsarana zany ny resaka fitantanana indray zany amin'ny ankapobeny mila tsaraina zany fitantanana zany mba hifanaraka zany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany misy zany antsoina hoe restructuration. Raha ny fanadidina natao, manana traikefa kokoa amin'ny fitondrana Boeing ny akamaroany ireo mpanamory fiaramanidina eto amintsika. Etsy ankilany, raha toa ka 80 tapitrisa dolara no vidin'ireo fiaramanidina Airbus na ampidirin'ny fanjakana ny taona 2024. Hatreto mbola tsy fantatro kosa hoe fiaramanidina toy ny ahoana no ampidirina eto ary ohatrinona ny vola ampiasaina amin'izany sy ny hoe vola avy aiza. Manoloan'izany raha ampifandrifiana amin'ny takin'ny mpanjifa, ny fanatsarana ny tolotra no tena mila fanamboarana. Zavatra tena ilaitsika mba tsy isian'le réclamation à chaque fois avy any amin'ny client sy ny anahirana amin'ny izahay mpivarotra. Dia ny zavatra tena ilaina dia tsaratsara raha hoe manana soloina le avion soloina zavatra tsara mba ilana amin'ny resaka problème technique, resaka maintenance sy ny sisa zany dia nefa entre-temps zavatra mahavita n'izay zavatra tena ilaina. Arak'izany, inona ny politika mazava isorohana ny laza ratsin'ny Air Madagascar, sidina taralava, ora miovaova, ireo no lesoka asongadin'ny agence de voyage ary mahakivy ny mpanjifa amin'ity kompania pitaterana ity. Hatreto aloha raha nihita fa tsy antoka no hita tamin'ny fampiasana ireo Airbus. Andrasana ny fanazavana momba ny politika panjakana vaovao anarenana n'ity kompania nasionaly ity. Pejy sosialy kosa no izantsika ny fampahalalam-baovao mitarena ny mpivarokena aiza ny fiarovany ny fitondram-panjakana azy ireo malona ny ambaran'izy ireo fa vibidon'ny sinoa ny hena tonga eto an-drenivohitra nanomboka niakatra hatramin'ny 100 ariary ny vidin'ny henomby eto Antananarivo lasa nisy novelona avokoa ny omby. Vokatra izany ny hena hatramin'ny 700 ny hena tonga eny amin'ireo mpivarokena. Etsy ankilan'izay tsy nitsahatra ny hena ihany koa ny kalitaon'ny hena tonga amin'ireo mpivarokena ireo efa horovolana izao. Sorakotindrina no tatitra ny fanadihadiana. Tsy tana intsony fa dia niakatra ny vidin'ny henomby eto an-drenivohitra. Efa ho roa andro izao ndroso tsikelikely tamin'ny fampiakarana ny vidikena avokoa na ireo mpamongady hena na ireo mpanjara. Manodidina ny 500 ka hatramin'ny 100 ariary eo izany fiakaran'izany. Lasa nsinoen'ny votovorona avokoa ny henomby hoy ireo mpivarokena. Efa ondran'ny olona ho le omby dia hitanao zany misy an'ilay sinoa tamin'ny menakely anjaina velona ny azy. Efa ny sady ny azy tsara foana nalaina. Fa tsisy ratsy mihitsy dia ny ratsy ny tonga ty amin'ilay grossiste aty pasika. Ny nofisian'ilay fanondranana henana Chine zany amin'ilay abattoir ery votovorona dia miena ny lasa sinoa daholo ny omby. Vinavinaina mbola hisy fiakarana mihoatra izany amin'ny fiandohan'ny fahavaratra ho avy izao.
ampiaina anisan'ny omby ampiakarana ihany koa ny fanombohan'ny fotoam-pambolena. Amin'izao anefa efa ny ena 500 isan-jato ka hatramin'ny 70 isan-jato ny ena tonga ety amin'ireo mpivarotra. Ity mpivarotra iray eto Analakely ity izao dia naka omby 4 isan'andro taloha. Efa ho 2 volana anefa izay zarara nahazo omby iray sy tapany izy. Torak'izany ihany koa ity tompona fivarotan-kena iray ety Ambondrona ity. Ankoatran'ny fisondrotan'ny vidin-kena teo amin'ireo mpamongady, ny aratsy ihany koa ny kalitaon'ny hena azon'izy ireo. Miakatra 200 isaky ny miakatra. Arakaraka ny omby koa moa tsy mbola arakaraka mitavy ohatr'izay ny ividianana azy. Dia ohatr'izay zany fiakarana. Fa mety ohatr'inona zao ny ividiananareo ny omby ray? Ny omby ray zao arakaraka ny eto amintsika moa arakaraka ny habeny. Ny omby zao tonga dia raha le mata le ngedangeda reny izy dia avy any amin'ny ray tapitrisa mahery any. 6 millions 7 millions arakaraka le habeny. Roa hetsy isam-bolana ny ofantsena iray toy itony. Roa hetsy isa-taona ihany koa ny hetra alohan'ny mpivarokena iray. Miampy ny abatsena aloha isan'andro tafakatra hatrany amin'ny 3,7 tapitrisa isa-taona ny vola tsy maintsy alohan'ny mpivarokena iray. Etsy andanin'izay ny sarandalana 9,000 ariary isaky ny enomby iray. Miditra fantiantoka arak'izany ireo mpivarokena efa ho 2 volana izao ka anton'izao fampiakarana ny vidin-kena izao. Fa nisy fiantraikany hatreny amin'ny fivarotana taovan-kena, ny fienany ny enomby tatoato, nisy fiakarany hatrany amin'ny 5,000 isan-jato ihany koa ny vidin'ireo taovan-kena sy imby-kena. Norongatra nanarak'izay ihany koa ny fivarotan-kena eny anelakelan-trano mbola tsy nahitam-baolana nefa ny fanatsarana ireo toerana mpivarotana ireny karazan-kena ireny. Sorakotondrina trany. Avy any Ambotrimanjaka ity raim-pianakaviana ity no tonga ety Ampasika hividy taovan-kena. Na mbola hivarotra azy izy, tetizy no nisafidy nividy ireto karazan-kena ireto no ny vidiny. Ny mahatonga ny isafidy ny karazan-kena ety mba takatro fifambidin'le majinika ara-penana. Zany hoe lafo zany le tena le karazan-kena le tena. Tsy dia hoe lafo satria eto mba hiveloma amin'ny majinika zany dia za koa mba majinika dia mba mamelona majinika tonga any ambany varotako azy. Lisy dia hoe ratsy hoe mananina fa tsara ihany to fa zany hoe mba mafamelona zany ny tena marina. Tato anatin'ny 2 herinandro anefa nisy fiakarany ihany koa ny vidin'entana. Tafakatra hatramin'ny 300 ariary isaky ny kilao izany ho an'ny taovan-kena. Tafakatra hatramin'ny 700 ariary izany ho an'ireo enomby ambany kalitao ireto. Raha 504 ariary ny 1 kilao taloha, amidy 205 ariary izany amin'izao fotoana izao. Ny hena hatramin'ny entana alain'ireo mpivarotra. Tsy mahazo tony amin'izao. Ny olona tsy samy maka an'le prix lafo. Ny hena 4 kilao teo izay fakanareo izay hatramin'izay misy fiakaram-bidy izay. Lasa ila isolokena fotsiny zao na alainay amin'izao nefa taloha izay malany omby ray ohatr'izany. Vokatr'izay, nirongatra ihany koa ny varotra eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Misy amin'izy ireny no tsy misy fitomboka. Ny sasany kosa tsy fantam-piaviana ka mampitaraina ireo mpivarokena matianina. Io zany le tsy fampinena zany eo ihany fa konko zany le manao varomaizina zany. Dia misy konko le miteny hoe ny hena zany ny ratsy tonga ety ambony tsena ety fa tsy tsena tokony ohatr'izao mihitsy zany misy enenene fa ny hena maika aty zany hena voatsara ny dokotera normal tsara mihitsy zany hena tonga ety. Zay koa zany mba hanentanana an'ilay olona hoe le mivarobarotra eny amin'ny sisin-dalana eny zany reny zany misy tsy ara-dalàna reny fa ny hena ety zany voatsara ny dokotera tsara matony hena tonga ety ambony latabatra ohatr'izao. Mbola olana mipetraka ihany koa ny tsy fisian'ny toerana ametrahany ireto mpivarotra taovan-kena ety Ampasika ireto. Na dia efa nisy aza ny fifampiresahana tamin'ny ministeran'ny fiompiana, tsy mbola nisy vahaolana naroso hatreto. Vokatr'izay, mbola samy mivarotra amin'izay ity ireo mpivarotra taovan-kena ity. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao amin'ny pejy serasera, ifandritana ny eo amin'ny toeran'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ankehitriny. Tsy hitondra fanovana raha kandidam-panjakana no azo toerana izany, raha nambara ny Lambo Tahiry androany etsy ankilany, mbola tsy milamina ny fomba fahazon'ireo karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazetina dia milaza azy ireo mpikarakara fa efa mizotra araka ny tokony ho izy ny fikarakarana izany. Ery ny narabary. Ny fahavalon'ny volana Novambra ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Manana 20 andro ireo kandidà nanaovana ny fampelezan-keviny ary ny 15 volana Novambra kosa nanaovana ny fidinana faharoa raha misy zany. Ankehitriny samy manao izay ho afany sahady ireo kandidà mandresy lahatra ireo mpanao gazety hifidy azy ireo, saingy hevitra hitambarana kosa ny hoe tsy tokony ho kandidam-panjakana intsony ny eo amin'izany toerana izany. Tsapantsika rehetrarehetra ny olana niatra tamin'ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety eo aloha izay
nametra-pialana avokoa ny birao rehefa tafapetraka lay birao tamin'izany fotoana izany dia lasa paralysé lay institution morale nisy atsika ka tsy afaka niasa ara-dalàna. Zay ny olana eo amin'le hoe candidat mpanjakana raha izy ny lany eo. Itsakilany nivoaka omaly ihany koa ny lisitra ofisialy ireo mpanao gazety ahazo ny karatra mahamatianina ary ahafahana mifidy ireo mpikambana ao amin'ny olafitra. Raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpikarakara 10 andro aorian'ny voahan'ny lisitra ofisialy no tokony hoe anaty toelan-tanan'ireo mpanao gazety izany karatra izany. Mandeha ny feo fa mbola tsy mazava ny fomba nizarana ireto karatra ireto izay efa mampimenimenina olona maro, nandiso izany kosa ireo mpikarakara. Ny karatra ny ministera no manao totasy. Efa nidinay maly koa ny endrika sy mibika ny karatra vaovao mba ho tena karatra izy fa tsy baditra ohatra ny taloha. Karatra mampamatianina mampamagazety. Dia miova ny endriny ampiavaka azy tamin'ilay taloha. Dia izay manana iny zany dia mpanao gazety matianina mafeny ny fepetra araka ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana. Iaro ny asa fanaovan-gazety sy fahefanana ara-moraly ho arifarina amin'ny asa fanaovan-gazety ny olafitra. Efa hatramin'ny taona 2024 no tsy nisy intsony ny olafitra ny mpanao gazety ary tsy tafajoro izany nandritry ny tetezamita. Anarana maromaro ihany koa no efa mandeha amin'izao fotoana izao fa kandida isan'izany Soavandriamaritafiky, Gilbert Rarzatovo ary Tahitsy Gilbert. Fa eo amin'ny tontolon'ny fandriampahalemana kosa indray tsy maintsy roso amin'ny fampiasana ny caméra de surveillance ny mpitandro ny filaminana ka ireo faritra voalaza fa tena mafana no isy izany. Nahatratra 12% ireo fanafihana amin'ny Tapiadina teto Antananarivo sy ny manodidina nanomboka ny volana janoary tamin'ity taona ity. Izany hoe 20 isam-bolana eo ka 10 andro ihany ao anatin'ny iray volana no tsy misy fanafihana. Manao antsoavana tsara natrany ny fiara-miasa amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana. Fanatetiny Kaitao Andriatsilavo. Nanomboka ny taona 2024 mila ho isan'andro ny tranga fanafihana amin'ny Tapiadina ary mahery ny 10 isam-bolana ny tranga izay nahatratrara ny mpitandro filaminana an'ireo mpandroba eo andalam-pamantanterahana ny asa ratsiny. Ny an'ny tombo izany ny volana aogositra farany teo. Fa isan'ny antony goavana dia ny fahantrana ary tsy fananana asa. Dia tononona koa fa tsy afenina ny savorovoro ara-politika. Dia lazaiko aminareo fa isaky ny misy rivotra hafahafa eto amin'ny firenena dia manonga ny tsy fandriam-pahalemana. Manoloana izany, manao antsoavo hanamafy ny fiara-miasa amin'ny vahoaka ireo mpitandro filaminana. Isan'izany ny filazana avy hatrany ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny laharana maitso, indrindra ho an'ireo izay amin'ny faritra mafana, toa ny Isotry, Ambodiny Isotry, Bekiraro, Manaritsoa, Nosy-Be, Andravoangy, Andavamamba sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, tsy maintsy roso amin'ny fametrahana ny caméra de surveillance eto an-drenivohitra ny mpitandro filaminana. Tanjona ny ampihena ny asan-jiolahy mba hiverena ny fahatokisan'ny mponina ny mpitandro filaminana. Izay ny ezaka voalohany tsy maintsy atao hiverena ny fahatokisan'ny olona ny polisy pirenena satria izay ny andraikitray. Ary rehefa mifatoka amin'io mihitsy ny asa voalohany ataonay amin'izao fotoana izao dia ny famerenana an'ilay disiplinina eo amin'ny polisy pirenena dia fialana amin'ny kolikoly satria io kolikoly io koa dia anisan'ny tsy mampipetraka an'ilay autorité de l'État ary ny fiadivana amin'ny asan-jiolahy mba hiaina ao anatin'ny fandriampahalemana fehizay ny vahoaka. Antony iray mahatarany fidinana ifotony io tsy fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana io. Tsy maintsy tratrarina ho izy ireo ny vina 3 napetraky ny tompon'andraikitra misahana ny polisy pirenena dia niady amin'ny kolikoly ny fanajana ny fitsipika ho an'ny mpitandro filaminana ary ny fiadiana amin'ny asan-jiolahy. Raha tsy hivina, polisy pirenena misy 200 misahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra no mena fiofanana ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fampanarahan-dalàna mandritra ny iray volana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fiofanana. Androany hariva kosa tamin'ny 3 ora sisa no niala tetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny vata mangatsiaka n'ilay mpanjaka vavin'ny Tsapika Rasokininika raha toka omaly hariva tamin'ny 7 ora no nigadona teto Antananarivo. Iazo ny fasan-drazany any Dongoborotoliara distrikan'ny Betioky Atsimo izay 570 kilometatra miala ny renivohitra mpanakanto maro no tonga nanao veloma farany ity mpanakanto ity raha ny fanazavana azo tamin'ny fianakaviany hijanony eny Antsirabe ary Fianarantsoa ny
fanabeazana no ny fangatahana ireo mpankafy azy any amin'ireo faritra ireo alohan'ny atongavana ny Toliary mbola tsy fantatra kosa hoe raha oviana marina no aleviny ity mpanakanto ity no ny amarony ireo fombafomba tsy maintsy atao azy any Toliary raha ny fanazavana azo arahintsika tahaka izao izany. Antony tsy tondrasana azy par avion dia fianaran-tsoa tsy manaiky fa tsy maintsy mandalo fianaran-tsoa ary tsy maintsy mijanona adiny ray ao fianaran-tsoa dia ny ao amin'ny lalana rehetrarehetra reny manana etaetapo amin'izany dolodolo ohatra Sakara ohatra Andranovory manana etaeta hoe hitazona azy adiny ray isaky ny tanàna zany fa ny any Toliara zany no mijanona ny Toliara ny razana dia ny Toliara atao daholo ny fombafomba rehetra zay vao makany an-tanindrazana any aminay any Tongobory. Dia izany koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena eo amin'ny taranjan'ny fanamorina fiarakodia hiditra amin'ny andiany fa 470 ny rally Tour de Tanaso Direx ny 10 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao hiavaka ity andiany ity raha mitany tamin'ny andiany hatr'izay raha ny fanadidinana nataony miarantsoa. Maritra ndingana fa 4 amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tolon'ny fanamorina fiarakodia amin'ny tontolo ity ny rally Tour de Tanaso Direx izay miditra amin'ny andiany fa 440 ary hetsika izay karakarain'ny club Azatana. Hiavaka tanteraka amin'ny andiany efa nisy hatramin'izay ny fifaninanana raha tsy resaka fa tsy ny totalin'ny alavirana miandry ny mpifaninana fotsiny izay mirefy 7 faingo 7.0 kilometatra ary ny fiakaran'ny coefficient ho lasa ray teboka 4 raha ray teboka 2 izany tamin'ny taondasa. Mahazatra ny Azatana ihany koa ny rally fohy hatramin'izay niofy izany tamin'ity manazava ny anton'izany ny filohan'ny fikambanana. Lalana zany ny anay alohan'ny rally international midika sarotsarotra be mampitazona an'ilay mpanamory hoe tongava nanao ny rally anay dia tsy maintsy nampitombonay ny halavany amin'izay izy tsy maintsy manao ny rally anay 1.6 c'est ho champion zany tsy maintsy manao ny rally io ninina catégorie na automobile lazaina hoe kelikely na hoe automobile lazaina hoe lehibehibe fa pilote samy matanjaka daholo dia rally anay zany no anapaka an'izay hoe ho champion izay no mahatonga an'izy hoe lavalava ny rally anay amin'ity. Arak'izany ho mazana koa raha oharina amin'ny andiany maro teo aloha ny fifaninanana rally Tour de Tana amin'ity dingana manokana mahatratra 2.20 faingo 4.20 kilometatra no diavin'ny mpifaninana ary 2 amin'ireo dingana manokana ireo ihany no iverenana dia ny parcours Ambodiranno sy Carillon. Aritra telona ny rally Tour de Tanaso Direx nanomboka ny 10 hatramin'ny 12 volana oktobra ho avy izao. Raha iverenana ny vokatra tamin'ny taondasa dia i Mathieu no nahazo ny anaram-boninahitra vadibadika nefa ny kodiarana ka tsy izay haka ny amboara amin'ireo mpifaninana 40 andrasana indray amin'ity. Akoatra ny fifaninanana dia isy fanentanana maro isan-karazany ihany koa amin'io fotoana io toy ny fampisehoana 2 chevaux sy ny sexy car wash. Tahaka ny mahazatra maresaka avy any ivelany no anakatonantsika ny fiarana amin'ity anio ity. Teratany Frantsay 3 voatontona ho mpikambana ao amin'ny vondrona jihadista no tafiditra malalaka tao Frantsa raha toa ka efa voaroaka tany Turkia efa niandra azy ireo higadona tao Paris ny mpitandro ny filaminana Frantsay saingy tao amin'ny fiaramanidina nijanona tao Marseille no nandehanan'izy ireo fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Niteraka fisavorotana ny fahatongavan'ireo teratany Frantsay 3 voatonona ho mpikambana amin'ny vondrona jihadista tao Frantsa. Nilaza ny sambotra azy ireo raha vao migadina amin'ny serana mpiaramanidiny Orly ny ministry ny ady tany Omaly. Saingy tao Marseille ireto teratany Frantsay ireto no nigadina. Tafiditra ao anatin'ireto voalaza fa jihadista ireto ny Zodainy Mohamed Meira, tomponantoka tamin'ny famonoana tao Toulouse sy Montauban. Hatreto, tsy mbola nisy ny fisamborana azy telo lahy ireto. Antony, nisy ny tsy fampiresahana mazava teo amin'ny ministry ny ady tany Frantsay ary ny tompona ndraikitra eo ny serana mpiaramanidina Frantsay sy Turka. Raha ny fanazavana voaray, avy any Syria izy ireo nigadina tao Turkia. Tao izy ireo no saika andray sidina mivantana ho an'ny Paris, saingy niemitra tamin'ny ora farany noho ny tsy fahafenoany ny taratasy mpanamarinana takiana tamin'ny ireto teratany Frantsay ireto. Sidina hafa nampitoy an'i Marseille araka izany no nandehanany. Manome tsiny ny tompona ndraikitra eo ny serana mpiaramanidina Turka araka izany ny ministry ny ady tany sy ny ministry ny fiarovana Frantsay no ny fahatarana teo amin'ny filazany ny fiovan'ny sidina izay nondraisiny ireto voalaza fa jihadista ireto.
Faraky ny fanambaranao mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV sy ny onjam-peo hatramin'ny omaly manomboka ny alatsinainy 7 septambra izao arahinao amin'ny 7 alina ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitry ny Cool amin'ny 7 latsaka fefany kosa no narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay isaky ny alahady ao anatin'ny fampahalalam-baovao kosa no narahinao ny zanam-pandarana question d'actu mijanona ho amin'ny iray ora atoandro kosa ny fampahalalam-baovao ho an'ny fahitalavitra amin'ny atoandro ho an'ny onjam-peo kosa indray efa nanomboka ny alatsinainy farany teo amin'ny 12 sisa ny fampahalalam-baovao lehibe voalohany ary amin'ny 7 sisa ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa. Dia izany koa no hoentsika manakatona ny fiarana tamin'ny tianimity saorina hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny 7 sasany mamefotoana indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.